Expert vahiny avy amin'ny Fédération Taranjatolona nakana vola 10 euro teny vato enatra ho an'ny malagasy. Vaty olona 20 amin'izao tany Vangaindrano miantso fifanatrehana amin'ny BNGRC nisy olom-bavam-bahoaka avy any an-toerana. Vokotany Andotapenaka nisafoaka ny sekretera vao nahita mpanao gazety. Falitafaona amin'indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao MBS amin'ny ity alarobia 4 ny volana aprily ny taona 2023 ity. Manolotra ny arabary tombo kilasy tombo vavy manasanao naraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia ampafantariko sahady ianao fa isy ny fampahalalam-bavao makasika indrindra ny dian'ny Front National na Tokotiky Madagasikara any amin'ny faritra Ambanjinty. Mandra-piandra ny sara aloha izany dia hotoizantsika hatrany ny fampahalalam-bavao. Anisany songadim-bavao tamin'ity androany ity ny zava-nisy teny amin'ny fokotany Andotapenaka satria dia niteraka korontana teny amin'ity fokotany Andotapenaka voalohany ity ny fisian'ny mpanao gazety nanangona vaovao niaraka tamin'ny tanora manentana ny olom-pirenena nanoratra sy manamarina ny anarany ao anaty lisy mpifidianana. Tsy laitra nandaharana ny sekretera ka niteraka fifamaliana izany. Ando Miaradina sy Tahiriny Aina. Raikitra ny fifamaliana teo amin'ny sekretera Bokotany sy ny tanora andeha namarina ny anarany tenen'ny Fokotany Andotapenaka voalohany io maraina io. Vao tafiditra teo ambaravarana ny mpanao gazety hijery ny fizotry ny fisoratana anarana nataon'ireo mpanentana. Tsy mbola tafiditra akory dia vao tabataba tsy navela nakasary. Nisafoaka avy hatrany ny sekretera ary tsy lahitra nandarana fa nitratrevatrevatry nijanona sady nandrahana. Tsy mahazo miditra ao anaty birao zany ny olona na ny mpanao gazety. Tsy avela makasary ihany koa kanefa izy ireo teto dia nakasary nitovy tamin'ny mpanao gazety ihany. Navoaka tokotany ihany koa ny lisitra ka teo nanamarina ny anaran'ny olona. Nateo azy izany rehetra izany tsy nasakana ny fanentanana sy fanabeazana ny olom-pirenena teny fotony momba ny lisy mpifidianana ireto tanora ireto. Tsy karitra atao anatin'izany fa maro amin'ny olona ety Andotapenaka no tsy mbola navita ny adidiny. Ny olona ety tsy manao an'izany. Variana ny fitiadiavana manao an'izao ny asa mpivelomana. Na izara mbola tsy nakany, nefa ny tokony hoany. Nanoratra anarana fa mbola tsy niteny hoe mbola tsy nisamy Fokotany. Dia efa nijerenao ny anaranao sao mba mbola tsy ao anatin'ny lista ao le izy satria mety manana an'ity ianao fa tsy voasoratra ao le anarana. Zay ny jerevana any Fokotany. Teny Fokotany izany mbola tsy nanoratra fa fa nanana an'ity le ohatrany hoe olona nitonja le teny amin'ny le hitanareo ohatrany karne dia nanontany hoe iza ny anaranao. Satria anao tsy afaka mifidy ny olona zay eritreretinao fidiny ianao rehefa tonga satria miankina aminao koa no avy ny firenena. Marina izany. Efa eny. Raha toa ka misokatra hatramin'ny alahady tapakandro na tontolo andro mihitsy ny Fokotany maro
mandray ny olona manoratra sy manamarina anarana anaty lisym-pifidianana tsy mba toy izay ny ety amin'ny fokontany andotam-penaka voalohany raha ny fitarainana satria latsinana hatramin'ny zoma maraina ihany izy ireo no mandray olona somary vanina keny a dia tsy mandray tsonono zareo dia ozy hoe ary rapitso veo mandray nareo a dia ozy hoe tsy afaka manamarina anarana ozy izy rehefa somariva dia sabotsy maraina dia lahady tsy mivoa mihitsy izay dia eny aro a dia lasinainy ozy izy ianao miverina dia nandeha ny soratra dia nanamarina tany a dia tao ny anarako mety petsaka ny tsy afaka namarina ny anarana eo anaty lisitra satria raha miasa izy zao dia sabotsy izy tsy afaka dia sabotsy izy malalaka dia nefa sabotsy tsy mivoa dia tsy afaka manamarina ny anarana izy zany dia mety hoe tsy afaka mifidy tsy ampy ny fanentanana ny olom-pirenena no io antony io indrindra no andehanana ny tanora tiako i Madagasikara eny fotony manabe azy ireo ny olona mazoto netanao izy misy raha ny sasany tsy mahafantatra hoe ay ve misy an'izany fisoratana anarana anatin'ny fifidianana izany koa amin'izao lisym-pifidianana izany fa dia mazoto ny olona anoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana fa le fanentanana ny tsy ampy dia tonga ny fotony izay a nandeha nanamarina ny anaran'ny olona tao anatin'ny lisym-pifidianana ary nitarika ny olona izay voasoratra anarana nanamarina izany ary izay mbola tsy voasoratra dia napirisika an'io izay anatina ny fokontany hatramin'ny enina May ho avy izao no fotoana ahafahan'ny olom-pirenena rehetra manamarina anarana anaty lisym-pifidianana eny anivon'ny fokontany manomboka eo manana hatramin'ny 1 May ireo tsy mbola navita nanoratra ny anarany hanatanteraka izany zava-dehibe amin'ny ho avy ny fahavitany fisoratana anarana anaty lisym-pifidianana satria miankina amin'ny ho avy koa ny ho avy rehetra ny boropokontany ve izany tsy azo idiran'ny olona sy ny mpanao gazety rehefa tsy avy amin'ny lokon'ny fitondrana fanontaniana mipetraka io aiza ihany koa ny seni amin'izao eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia karne telo natokana handraisana ny anarana tsy tafiditra ao anaty lisitra vonjimaika izay navoaka ny seni ny 17 aprily lasta teo no efa feno ho an'ny fokontany Avaradizoro komina Ambatolampy tsy mahafotsy amin'izao karazana lisitra roa samihafa nalefany seni teny amin'ity fokontany ity ary mpifidy miisa 900 mahery tafiditra taony anatin'ilay lisitra voalohany no tsy tao anatin'ilay lisym-pifidianana vonjimaika tsy misy ihany koa araka izany ny numéro de série ny karapanondro fa eo amin'izay lisitra tonga eny an-toeran'izay onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince lisitra roa samihafa nalefany seni teny amin'ny fokontany Avaradizoro komina Ambatolampy tsy mahafotsy distrika Anambohidratrimo samihafa avokoa ny anarana hita ao anatin'ireo lisitra roa ireo efa talohany namoahana ny lisitra vonjimaika no nandefasany seni ilay lisitra iray teny amin'ity fokontany ity mahatratra 900 mahery ireo mpifidy voasoratra anarana tao amin'ny lisitra voalohany tsy tafiditra ao anaty lisym-pifidianana vonjimaika navoaka ny seni ny 17 aprily teo intsondry ireo mpifidy 900 mahery ireo eto izy olona tsy tafiditra ao anatin'io tsony ny fanahoana nefa ny lisitra taloha dia nanomboka izay ny asa nanara-masony tsirairay izy moa olona population eto fatapatatra ty olona ty lefa maty ty mifindra-monina fa misy tena efa nisoratana mihitsy mibetsaka efa voasoratra tamin'ny oktobra sasany novambra sasany desambra sasany fa mbola lazainy fa tsy voasoratra ihany tsy hitako tsony moa zany le fomba fiasany ihany zany eny efa mazava ny le tiany lazainy ireto olona 600 mahereto dia tsy tafiditra ao anatin'ilay lisitra ho alefa ny rehefa aveo mantsy an'reto noho izany verife ozy maro ny tsy fahatombanana hita tao amin'ity fokontany ity ankoatry ny adosoana amin'ny anarana sy ny laharana karapanondro dia tsy misoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana ihany koa ny numéro de série any karapanondro mifidy misy koa azy ireo manana sosy manamarina fa efa navita ny fanondratana anarana no tsy tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana vonjimaika ankoatr'ireo misy ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny lisitra ao anatin'ny tranokala-mpifandraisan'ny seni sy ny lisitra tonga eny anivon'ny fokontany ao amiko mihitsy le maitsomaitsy kely ataondrala seni ireny vahaolana raisinay rehefa nisoratana teo nareo vahaolana raisinay ianao fa nisoratana teo dia nisoratanay fanondroandray mba hahafahana tsy maintsy tokony ho tafiditra izay mihitsy nanaovanay anazy satria ankizilahy kely maro misy menada izy tao amin'ny teo nanao tetrano mihitsy nanao an'iny dia mbola ao amiko ary le maitsomaitsy fa zay koa hoe raha nanana an'izay anao zay koa manana sosony mavomavo an'izay ato fa izy moa zany tsy tafiditra dia izay zao solution raisinay zay koa mibaiko azonay hoe verena anao fanoloandray efa nanamarina tao io voandroany zany efa mianaka izay mifeno taona
edy izy telo mianaka vehivavy tafiditra fa zany tsy tafiditra tao anatin'le izy zany rehefa namariny andro reny nandatako an'ireo telo mianaka reo tenako zao raha nijery ny anarako tao anatin'ny site web ny seni marina avokoa izy rehetrarehetra dia nandeha nijery teny amin'ny listy mifokotany indray ny tenako nohony avy eo diso daholo ny daty rehetrarehetra tiako tenenina zany aza mionina fotsiny isika efa nijery tao anatin'ny site web ny seni dia hita tao le izy dia efa hoe ao zany ny anarako fa tsara alao manatina ihany eny amin'ny birao mifokotany Fokotany maromaro amin'ny distrika Anambohidratrimo no ahitana tsy fahatombanana amin'ny lisy fifidianana. Misy avorivory tanteraka amin'ny fomba fiasa amin'izao fotoana hanamandrinana ny anarana ao anatin'ny lisy tsy mpifidy izao. Misy fokotany izay vao tamin'ny latsinainy teo vao nahazo lisy mpifidianana verina avy any amin'ny Seni. Na dia efa tamin'ny 17 volana avrily aza ny voalaza fa tokony efa tonga dia teny vo fokotany reny lisy mpifidianana ireny. Misy fokotany tsy manana komity fokotany akory satria nodomandry ny lehibe ny fokotany ny lefitra tsy hita hoe mandray andraikitra midiny birao pokotany tsy manakale reo vahoaka ao anivon'ny fokotany any amin'ny commune maire Mandroso any misy an'izany. Misy ireo fokotany izay rehefa tonga eo ny olona ray trano olona 12 ray trano ohatra tamin'ny fokotany Avaratrozoro izay tsy diantsika kehitriny anankiray ihany ny tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana kanefa efa samy nanoratra ny anarany daholo tamin'ny fotoana nanaovana ny recensement. Nanao fidinana ifotony teny amin'ny fokotany Avaratrozoro androany nisy olom-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima teny amin'ity distrika ity. Tafiditra ao anatin'ny anjara asany antoko politika raha teo ny manao izany. Ny vaovao mikasika ny lisy mpifidianana izay hatrany dia mitovy ny olana any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Mihena ny lisitry ny mpifidy tafiditra anaty lisy mpifidianana. Mbola tazana anaty lisy mpifidianana koa ny olona efa maty efa ela ao amin'ny fokotany Besako ao Toliara Centre, any Tanambao feno ao Toliara voalohany. Olona avy amin'ny fokotany hafa izany hoe tsy ao amin'ny fokotany voalaza na koa misoratra ao amin'ny lisitra toy ny Nitranga teny Merikasinina izay ahitana olona 20 hafa araka ny fampitam-baovao ny Pikatroka Atima avy any an-toerana nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Itomony fanarahamaso sy ny fitsirihana ary ny fanentanana ny olom-pirenena mandritra ny herinandro araka ny fampitam-baovao hatrany. Ny fanefana ny adidy amin'ny fifidianana no ahafahana manarina ny firenena na hijanona indray ao anatin'izao fantrana lalina izao. Mila mijoro sy mandray andraikitra araka izany ny rehetra mba ho tombontsoan'ny malagasy tsy vaky volo. Avitra Solondraibe sy mbola avatsara. Miara-metana avokoa ny Antokotima tarehan'ny filomarika Ravalomanana sy ireo mpanarady azy. Samy manantanteraka ny toromarika nomenina ireo mpikatroka rehetra manerana nosy. Tsy mitsanga menatra amin'ny fanentanana sy ny fampatsiahivana ny mazava-dehibe amin'ny tokony hidirana anaty lisy mpifidianana ihany koa ny diaspora manohana ny filomarika Ravalomanana. Manainga ny olom-pirenena rehetra isoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana. Manainga ny tsirairay hiaro ny safidy mandritra ny fitoam-pikarakarana ny fifidianana hatramin'ny farany. Ny fanefana ny adidy no hitondra fanovana ary fatom-pandrosoana indray ny firenena. Koa sahy mijoro miandratsika ny firenena. Fotoana iray hanovana ny tantara ny fifidianana. Tsy misy olom-pirenena tokony hitaraitana miepaka amin'ny fisoratana anary no tafiditra anaty lisy mpifidianana araka izany. Tompony andraikitra avokoa ny rehetra ao amin'ny hoavin'ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka. Anisan'ny tranga manintona ny saim-panara-baovao ihany koa ny fisiana famoronana fokotany vaovao amin'ny faritra maro. Mipetraka ny ahihany maro araka izany amin'ny tany olom-pirenena tafiditra anaty lisy mpifidianana. Takina ny itondran'ny seny fanazavana makasika ny olana maro amin'izao fotoana izao ho ny fandaharana miara-manonjy. Mamintana amintsika ny fandaharana androany Avitra Solondraibe sy mbola avatsara. Nitondra fanazavana mikasika ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pifidianana 2022 tsipika aotraotra ny solom-bavim-boaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory-tany fahadimy. Isan'ny notsindriny tamin'izany ny andin'ny 17 sy ny 14. Tsy manavaka izany lalàna zany fa ny malagasy feno taona ampitaona amin'ny fotoana anatanterahana ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy mba hampidirana azy ao anatin'ilay registra dia ka manana ny kara-panondrom-pirenena ary mbola tsy verizo dia tokony afaka ampidirana avokoa ao anatin'izany lisitry ny mpifidy zany. Zay zany izy io amin'ny ankapobeny le sahany io le 20 andro zao ny voala zao.
izako adika amin'ny teny malagasy hoe ny mpifidy rehetra ao anatin'ny 20 andro aorina ny afisy azy zany na aorina ny fahatongavany azo adika toy izay ihany io rehefa na voapetraka teny anivon'ny fokotany zany dia manana 20 andro isika ijerena izany rehefa tonga ho iaho fa tsy tany amin'ny fotoana namarana ny seny vonjimbaika ny listre zay ny fotoana natongavany teny amin'ny après l'affichage de la vie de dépôt de la liste électorale au bureau du fokotany zay pokotany na misy zany ikonteste na anohatritsika nanao fanamariana indrindrandrindra makasika an'ilay atao hoe inscription indu maro ny ahy mipetraka amin'ny tany olo-pirenena voasorotra anatin'ny lisym-pifidianana vonjimaika navoaka ny seniny 17 aprily teo hoy ny mpamakafaka politika raha tsy aivina dia nahitapienany teto Antananarivo sy ny faritany Analamanga de izy ho Antananarivo 2018 3393 raha nitatsika eo de niena folo izy zany makaga ahoana misy fienana ohatran'izao zany le izy de taiza de ahoana de tamin'ny endrika inona mbola metrahantsika fanontaniana zany antsiranana par rapport ny 2018 nisy fienana raty zany tableau hitatsika ty fianara-tsoa moa mbola tsy ao anatiny eo vatovavy sy fitovinana mahajanga hitatsika zao nisy fitombona le mahajanga par rapport ny 2018 sy ny 2023 tany mahajanga tany le misy fanangonana karapanondro Tomasina hitatsika io nisy fienana neny Tomasina fa Toliary 3963 tonga de lasa 4997 lasa 5000 latsaka telo fotsiny de gagitsika zany mbola tsy ao anatiny ty sika le région fitovinany sy vatovavy zany de apetratsika le fanontaniana firy exactement zany isan'ny fokotany eto Madagasikara amin'ny seny de firy ny any amin'ny intérieur de ataovy le fampitahana fa mety tsy hitovy le isan'ny fokotany any amin'ny intérieur député vetra ary raha mifantatro satria miezaka mitady information tsy misy antony tokony amronana fokotany vaovao de lasa fokotany fictif tony de io zany efa riskana hoe alabato inona andalame ary anohitra ny fanapaha-kevitra noraisin'ny fitsarana manasazy aniny Doni na Ibezara Eliane 20 volana an-tranomaizina ny Antoko Matsilo ivondronana mpanao politika miaraka amin'ny vondron'olona tia tandrazana raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany Andomiaratina sy Tahirinaina manambina hidina andalambe ny antoko politika Matsilo miaraka amin'ny vondron'olona tia tandrazana ho fanoherana ny didina avoaka ny fitsarana tao Nozibe manameloka 20 volana an-tranomaizina ny nini Doni tsy andrasana fotoana elintsony zany ho ny fanambarana nataon'izy ireo androany tsy azo ekenina ny raha matahora sy fanenjehana ireo olona masa miteny sy mijoro ary miaro ny vahoaka ka mila fahatongavan-tsaina ny rehetra de tsy maintsy hidina andalabe na ao Nozibe na eto Antananarivo tsy manaiky zay ka amoriny olona fa tsy nini ihany ho an'ny tratran'io fa misy koa ireo sasany zay tia tandrazana zay miaro ny tandrazana dia sazina daholo ka atsika tsy anaiky intsony ny zavatra misy amin'izao fotoana tsy anaiky atsika fa tokony hitsangana daholo ny tia tandrazana rehetra ka nampisavorovoro na anino fahitanareo azy fa zahay dia miteny hoe tsy azo atao tsony ny manaikinaiky fahatany am'le fitiava-tanindrazana no higadrana namana ka nampisavorovoro atsika io na anakory ny filazana ny marina ny zava-dehibe eto Madagasikara fanapaha-kevitra misy ambadika setraketraka politika ny fanenjehana sy fanagadrana ny Doni baiky politika no nataon'ny fitsarana raha ny zava-misy satria olona miaro ny vahoaka ary mijoro amin'ny fitiava-tanindrazana ny Doni ka tsy tokony azo sazy mavesatra tahaka izao tena politika le vokatry ny didim-pitsarana ny boaka satria tsy normal olona tia tandrazana miaro ny taniny gasy no samborina atao an'izao tsy mety tena politika le izy voalaza tao anatin'ity didim-pitsarana ny voaka omaly ity fanenjehina ho naniratsira manampahifany ny Doni tsaivina efa ny tanàna amponja 12 volana izao ny tenany aka izao ny ampy 12 volana sazy miatra izao raha tsaivina resaka ady tany no nanenjehana azy
ary tsy izy rery fa misy afatra ambe folo izy ireo no nidibokamponja mahakasika izany saingy nivoaka ny fonjy ireo namana roambe folo izay samy navita sazy eny-bolana nomeny fitsarana azy saingy eny nidonikosa mbola voatazony hatramin'izao. Notokanana androany fobe toerana natokana ifaneraserana sy fanankalozakevitra ho an'ny tokotiko Madagasikara amin'ny komina Talatamaty afaka mitondra ny fitarainany mahakasika ny fifidianana eny ity fobe toerana ity avokoa araka izany ny olona rehetra na dia tsy ao anatiny antoko azy. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fandraisana mpikambana vaovao eny an-toerana. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Princy. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainana antoko politika, ny serasera sy ny fifanankalozakevitra mba hisoroana mety sy ny vaovao tsy marina sy ny ono miseho eny amin'ny fiarahamonina dia natsangana foibe toerana natao hifaneraserana sy fampitana vaovao ho an'ny antoko timy eny Talatamaty. Miainga avato amin'ity foibe toerana ity avokoa ny vaovao rehetra omena sy aparitaka ho ampikambana ao amin'ny antoko eny amin'ny komina Talatamaty. Misy ihany koa ny olona mandray ny fitarianana manoloana ny tsy fahatombanana hita amin'ny fikirakirana amin'ny fifidianana eny amin'ity foibe toerana ity. Eto daholo ny fitarainan'ny olona, eto koa ny serasera rehetra anay komity eto daholo ny miainga ny zavatra rehetra. Atao amin'ny QG ihany koa dia efa misy ny resaka administration an'ny team zany ho antsika rehetrarehetra izay mbola te hiditra ho membre ho team afaka mandalo aty amin'ny QG. Mivomidanadana ny QG ho an'izay tena te hiditra anisan'ny mpikambana anohana ny dada sy anisan'ny mpikambana team. Tsika ny ataontsika dia manentana ny olona satria tsika renim-pianakaviana matsiaro tsara n'izao fangirifiriana iainantsika izao koa manentana ny vehivavy rehetra izay mitovy firainkevitra aminay mitovy fomba fijery aminay mba ho tonga aty amin'ny QG. Nampahafantarina androany ireo mpikambana mandrafitra ny com team, ny jeune team ary ny vehivavy team eny amin'ny komina Talatamaty tao aorian'ny fifidianana tao tamin'ny 9 aprily lasa teo. Mitohy ihany koa ny fitetezana fokontany ataon'ireo mpikatrika team eny an-toerana anentanina ny olom-pirenena hisoratra anarana sy hanamarina ny anarana ao anaty lisy fifidianana. Fokontany 7 amin'ireo 12 eny amin'ny komina Talatamaty no efa nanaovana izay fidiana ny fotony izay. Nitondra fanazavana androany sy olona mahoaka voafy tany Vangaindrano manoloana ny filazana fa misy olona 20 maty tao amin'ny komina Ambatolavo distrikan'ny Vangaindrano tao anatin'ny 2 volana ny sesy. Fantatra fa olona mipetraka tao amin'ny alarovana ireo olona ireo ka noroain'ny tompon'andraikitra ka izay no nitarika ny fahafatesana. Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Mponina mipetraka saingy voaroka tao amin'ny alarovana ao amin'ny komina Ambatolava distrikan'ny Vangaindrano ireo olona maty 20 ireo raha nambarany solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Ireo olona ireo dia monina nanonina tany anatin'ny valan-javam-boary izay tantanan'ny Madagascar National Park. Dia noho ny fandaminana sy ny fipetrana raisin'izy ireo dia navoaka tao anatin'izany valan-javaboary zany ireo vahoaka ireo ary lasa tsy manana trano hipetrahana, tsy manana tany ambolena ary ny afara amin'ny tsy fananako hanina. Ary izay toe-javatra izay zany tarika faharefona ka ny amaro ary tena natetika ny fahafatesana misy fianakaviana ray dia zaka ka misy olona ray na roa sisa velona fa dia maty avokoa ny ray aman-dreny ny ankizy. Ary rehefa nisy ny famotorana nataony tompon'andraikitra tany an-toerana dia voamarina fa amin'ireo sisa velona ankizy 30 no nanaovana fitsirihana ny 420 amin'izany ankizy 30 zany dia nahitana tsy fahampikanina, tsy fanjarian-tsakafo tena le atao hoe malnutrition sévère. Zany hoe tena efa le faratampony amin'ny tsy fahampikanina zany tena fahiazana tsisy ohatr'izany tsisy nofotra tsony ary tena marevo dia marevo. Nandiso io vavaon'ny paritaka tena nivony tambajotra tserasera sy ny ainivakjery ny teo nivony BNGRC tamin'ny herinandro lasa teo. Miantso fifanatrehana amin'ny tompon'andraikitra ny BNGRC araka izany ity solombavam-bahoaka ity. Ekena fa tsy maintsy misy ny atotan-kevitra
ekena fa tsy maintsy misy fandrindrana ny asa fa tsisy amboniny hainy olombelona ary tsisy amboniny maha olona ka izay maha olona zay no tokony hojerevana voalohany indrindra dia apetraka mifanaraka amin'izay ny fomba fiasa aiza eto Madagasikara any ambanivohitra rehetrarehetra zany no ahafahany BNGRC milaza hoe dia misy certificat de décès daholo ve ny olona fa rehefa eo anivo ny fiarahamonina no misy ny tranga dia ny fomba tany no ampiarina ary zay ny zavatra nitranga tany Evangaindrano, zay ny zavatra nitranga tany amin'ny commune ambanivohitra Ambatolava fa raha ohatra tokoa ka mametraka amin'ny BNGRC hoe tsy nisy zany zavatra zany dia asaiko kosa izy hidina ifotony ifanatrika amin'ny vahoaka ny toerana dia hita eo hoe aiza ny tena marina ary inona zany asa fitsinjovana amin'ny vahoaka latsaka anaty fasairanana zany inona ny tokony atao amin'izany fitsinjovana ny voina mahazo ny vahoaka zany fa tsy apetraka amin'ny fomba fiasa ambony latabatra fotsiny. Zava-doza no mitranga amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara io. Tsy nany amin'ny faritra Atsimo inintsony no tratran'izay tsy fanjari-tsakafo izay fa efa eto Antananarivo sy any amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara mihitsy. Porofon'izany efa tsy misakafo ara-dalàna intelo isan'andro intsony malagasy fa efa misakafo tapakibo noho ny fahantrana tena efa lalipaka avokatra izao fitondrana tompony oeraoera izao. Ny tokony indray ny mpiasan'ny CTC izay loha laharana tamin'ny Covid-19 teto Madagasikara. Mitaky izy ireo ny ampiaran'ny tompona ndraiky mpanjakana ny didy nivoaka tamin'ny filakevitry ministra tamin'ny herintaona tahaka izao. Asinandria Malala sy Andra Kotomalaladrany. Tsy vonina ifampiresaka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana intsony ireto mpiasan'ny CTC ireto izay loha laharana niady tamin'ny Covid-19 raha mbola mitovy amin'ny resaka efa nampanantenana pokaty teo aloha ihany no resahana indray. Efa be loatra izay fampiresahana izay saingy fampatoriana mitsangana atrany no ataon'ny mpitondra amin'ireto mpiasan'ny CTC teo aloha ireto hoy izy ireo. Efa niresaka foana, tena efa niresaka. Efa nisy fotoana mandeha makaty mihitsy olombitsika zay makaty fa hoe firesahana milamina ny ilaina. Fa ny zavatra noresahana tamin'izany fotoana ihany tamin'ny Novambra no mbola iny ihany no resahana rehefa misy tonga be dehibe ny aty. Efa be dehibe zay no fampiresaka. Fa efa hoe andray atanana aiza ho aiza ary le fandraisana tanana hatramin'izao. Raha fanjakana mahafanjakana malagasy amin'ny fanjakana malagasy kosa ny sarotra be no very fanantenany. Conseil de ministre namaritra an'iny. Iny kory tsy hoe zany namoaka an'le texte na hoe nareo namoaka an'le texte fa conseil de ministre. Raha tsy hoe eto Madagasikara ngamba afaka atao tsisy dikany zany dia very ny fanantenana fa raha mbola hoe misy dikany zany dia tsy mahavery ny fanantenana. Raha tsy aivina dia nampanantena ny fanjakana malagasy fa ho raisina mpiasa-panjakana ireto mpiasan'ny CTC ireto tamin'ny alalan'ny fanapahana atao anatin'ny filan-kevitry ministra herintaona tahaka izao. Hatramin'ny androany tsy mbola notanterahany mpitondra io fampanantenana nataony io. Fantatra ihany koa izao fa dia mety tokona ny mpitatitra fiara vaventy tsy mbola mivamantsy ny olany faratsin-dalana eto Madagasikara. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa izao dia misy fiara mpitondra entana na camion tradoza vokatry ny faratsin-dalana saika ho isan'andro. Mandrangaranga fitokonana araka izany ny mpitatitra raha tsy amboary ny mpitondra fanjakana ny lalam-pirenena. Asinandria Malala sy Andra Kotomalaladrany. Fa amin'izao fotoana izao nge tena fa tunnel daholo le lavaka amin'ny point maromaro misy 10 amin'ny RN2 zany ambaranay fa isan'andro dia misy camion na mivadika na apanina tapaka resoro vaky ballon na ohatray. Eto zany tsy resaka siritaona azy tsony ny tena olana ary ny afatra apetraka isan-taona raha matsikaritra tsika rehetra eto Madagasikara dia aorian'ny orana dia mipotra daholo ny aretin'ny lalana. Dikan'izany ampitanay androany fa tsy amivesatry ny tomobile ny tena mahatonga lalana simba fa tsy faiza manao ny antoko. Ny problème ny lalana eto Madagasikara efa corrompu daholo hatrany amin'ny mpanamboatra lalana jusqu'à ty amin'ny travaux rehetrarehetra. Any ka le lalana zany tsy manaraka norme ntsony ny magaga lany. Fampanantenana pokaty hatrany no ataony mpitondra fanjakana isaky ny misy ny fitakiana ataon'ireto mpitondra camion ireto. Fa olana maharitra no tadiavinay hoy izy ireo. Famanantenana pokaty zany
dia nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra teo ministeran'ny travaux publics teo aloha dia nazahoana fampanantenana ohatran'izao hoe amin'ny 15 février no manomboka ny fanamboarana ny point noir rehetrarehetra dia ino moa nisy ny fivoan'ny fitantanana dia niala nisy olo ny ministra teo aloha dia nisy ministra vaovao dia nangina indray izahay satria mety hoe noho ny fiovan'le fitantanana no natonga lisy tsy vita tsy fantatra ntsony dia zao indray zay efa niona amin'izao fitantanana amin'ny travaux publics vaovao izao ny ministra vaovao dia mahazo indray zany zao fampanantenana zao hoe manomboka amin'ny mois de mai 10 mai anoany ny fanamboarana reo point noir misy aramoana efa mandeha amin'izao izy ny teneniny zareo efa misy famatsim-bola mifanaraka amin'izany zany hoe ny grève zany dia ampahafantariny eto hoe mba tsy isiny le parasitamol ohatran'le teo aloha ntsony dia eo zany tsika no miteny hoe raha misy hetsika ngeza zay ho atao ao arinan'io tsy fantatra hoe inona io fa dia misy hetsika ngeza zay rahan'ny transport rehetrarehetra satria tsy misy ntsony ny tamberimbidy aty ampitatitra amin'izao zany fa dia misofra tanteraka ao anaty fasairanana amin'ny lafiny rehetrarehetra mampametra-panontaniana tokoa ny tsy hanamboarany mpitondra ny lalana eto andrenivohitra sy eto Madagasikara. Marina tokoa ve izany fa tsy manambola intsony izao fanjakana izao ka tsy mahavita manamboatra ny lalana intsony? Sa iandrasana propagandy vao amboarina dia ho avy iseho indray izy ireo fa miasa ho an'ny vahoaka? Ny vavaony sosialy lasa mpivarotra avokoa ny ankamaroany olona amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny asa eto Madagasikara. Zara fa mahalafo nefa ny mpivarotra amin'izao ary izay mba tombony kely azo isan'andro no izana tsinjara ny vidianana sakafo. Tsy ao anatin'ny laharam-pamehan'ny malagasy intsony ny mihinam-bary intelo isan'andro. Onjalalaina Ranaivo Manana, Mathieu Prince. Tsy misy tsy mikakaiky amin'ny fidanganan'ny vidim-piainana amin'izao ny ankamaroan'ny olom-pirenena ankehitriny. Zara fa misakafo, zara raha mihinam-bary ny olona noho ny alafosany vary eny an-tsena. Efa tsy mihinam-bary intelo isan'andro toy ny taloha intsony aza ny olona amin'izao. 4 ariary no ezahina tsinjarainy hividanana vary sy ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro. Tsy ao anaty laharam-pamehan'ny malagasy intsony ny fihinanana vary. Ny asa tsy misy nefa ny vidim-piainana midangana izay tsy izy. Tsy misy azo antenaina nefa avy amin'ny fitondram-panjakana. Tena sarotra ny fiainana mitombo isan'andro vidim-piainana. Eo amin'ny 4 arivo farany betsaka ao anatin'ny ray andro. Nefa zay dia mianaka ny ray trano. Tsy maintsy tsinjarana amin'ny vary ohatra hoe rokapoka sy tapany dia ny laoka dia ny saribao dia zay. Ariva ihany zay mihinam-bary. Tena mienjakenjana kely amin'ny fitsinjarana an'ilay vola. Ohatranazy dia amin'ny ariva dia amin'ny atoandro vita amin'ny goûté kely eny paty, kafe. Ohatran'izay tsy mahatakatra vary tsony tombontsena tsy misy. Ohatran'ny raha amina manokana aloha dia ohatran'ny tsy voajery tsony sosialim-bahoaka. Ohatran'ny zareo samy eo ambony eny ohatran'ny manao an'izay hinanany daholo tsy mijery an'ilay majinika. Atika sahirana angeny ame sosokevitra ny filoham-pirenena na ohatr'izany mety tonga dia tamin'ny morana any antsefa. Dia izaho aloha tsy mahazo mety hatramin'ny filoha tsony. Za zany tsy miasa sainan'ilay vary fa raha misy ny vary soran'Andriamanitra tsisy ny vary mangazo na nitao. Tondro amaritana fa mahantra amin'ny firenena iray ny fahamaroan'ny olona lasa matory an-tsena sy manorina tranony amin'ny sisiny arabe rehetra eny. Eo koa ny fahamaroan'ny mpivarotra amoron-dalana. Sakafo ambanivohitra sisa no an'ny malagasy. Tsy mahagaga raha laharana fahavalo maneran-tany ahitana ny tahambony indrindra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika. Ny pejiny toe-karena kosa indray ary dia tsy tafarina intsony ny sandany ariary malagasy. Tsy nahitam-piainany ny sarany euro iray nandritry ny herinandro izao. Tsy mifameno ny fanondranana sy ny fanafarana antony mampikirosofana tsy misy fiafaran'ny ariary. Fanadiadiany avitra solondray be sy mbola avatsara. Ny azo azy teo amin'ny 3,740 ariary ny euro iray tao anatin'ny 5 andro farany dia ny 20, 220, 420, 520 ary androany 9 aprily. Ny ovaova raiky izany ihany koa ny fiakarana nandritry ny tontolo andro. Ho an'ny androany tafiakatra hatramin'ny 5,740 tamin'ny 10 ora taondro teo an'hoany. Miamtotongana hatrany ny sandany ariary, tsy maro toerana intsony ny vola malagasy. Ny fanondranana zara misy vao mainka ampiakarina ny hetra laina amin'ny ireo mpandraharaha malagasy. Anaovana ampimamba ho an'ny olon-tokana ny sehatra rehetra kanefa tsy misy tombotsoan'ny firenena va ho an'ny olombitsy. Milatsaka ambany be ny fampodiam-bola vahiny maro toerana ny ariary. Lasa ny fanafarana ny betsaka ka tsy mamaly ny tolotra sy ny tinady.
iverina ho latsaka ambany ihany koa ny volamena ao amin'ny banky voibe ka mahatonga izao fahalafosan'ny ray euro izao ihany koa. Mazava ho azy fa tafaikatra hatramin'ny 7,750 ariary raha hividy euro ray ho an'ny androany. Drafitra matipaika sy entitra rengana no andrasan'ny izy ny fahamarina toeran'ny ariary malagasy. Antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana io ary izany ihany koa ny mahalafo ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro. Pejy ny fanatanjahantena dia nivoaka tamin'ny fahanginany teo anivon'ny Federasiony Malagasy baolina lavalava. Taorian'ny resabe nandeha momba ny olana mitrangy eo aminy sy ny filohan'ny liga maromaro. Nambaran'ny Federasiona androany fa tsy manara-dalàna ary toreny anivon'ny fitsarana mahefy izy ireo noho ny fisandohana andraikitra sy ny fanitsakitsahan-dalàna amin'ny fe ity taranja ity. Asinandria Malala, Andra Koto Malala. Tsy nazo fankatoavana amin'ny Federasiony Malagasy baolina lavalava ny fivoriana ny tanterahan'ny filohana liga maromaro roa andro lasa izay. Tapaka taoriny ny fivoriana io fa anatanteraka fifidianana filohana federasiona vaovao ireo filohana liga ireo ary efa nitsangana mihitsy ihany koa anisany ikirakira izay fifidianana izay. Raha tsy aivina nefa dia efa vita tamin'ny volana Novambra 2024 ny fifidianana izay filohan'ny federasiona ho amin'ity taranja ity ka voavita tamin'izany Irakoto Malala Marcel. Tsy naiken'ireo filohana liga vitsivitsy nefa ivoaka mpifidianana io ka izay no antom-pivoriana izy ireo roa andro lasa izay. Fivoriana tsy ara-dalàna sy nanaovana osika raha nambarany federasiona androany. Vao antsona taty amin'ny kodisy ireo no nanosony ny PV na kodisy tamin'izany ary nanosony ary nanaiky fa tsy hanao intsony ary tsy andika ny lalàna federasiona rugby intsony fa hanaraka ny lalàna amin'ny fiain'ny malagasy rugby araka ny statut sy règlement intérieur. Gaga nefa zay fa mbola nisy tamin'ireo nanosony an'io PV na kodisy io mbola niseho tao ihany ary mbola nanatrika sy nanosony an'ilay izy ka noho izany dia oampiarinay ny zavatra nisoniavany tao anatin'ilay PV dia ny fanalana azy tanteraka tsy ao anatin'ny tontolo malagasy rugby intsony satria zay no zavatra nisoniavany tao hoe raha mbola mamerina izy dia esorina tsy ao anatin'ny tontolo rugby intsony hitantan'ny rugby eto Madagasikara. Araka izany dia itory eny anivon'ny ambaratonga mpitsarana mahefa eto Madagasikara sy any ivelany ny ao anivon'ny federasiona. Ny fepetra horaisinay dia fantatrareo fa zany manao usurpation de titre sa manao hoe faux usage de faux anataratasy zany tsy nazo alalana dia fantatrareo ngamba hoe inona ny procédure tokony hiaka amin'izany tsy zahako ny anazava an'izany eto na hoe inona le izy fa fantatrareo mpanao gazety zany hoe raha misy olona manao usurpation de titre na manao faux usage de faux anataratasy dia fantatrareo fa misy ny atanatohatra zay nendraiky taizay ka arosona ihany ny zavatra ho ataonay dia ao izy hitanareo. Raha mbola ito araka izany ity olan'ny federasiona taranja rugby sy filohana liga maromaro ity ka andrasana ny toy ny rara. Ny vavaon'ny fanatanjahantena izay hatrano dia nampiaka-peo ihany koa androany manoloana ny tsirariny sy ny zava-misy. Niatra tamin'ny manam-pahaizana vahiny ny avy amin'ny federasiona taranjatolona ny federasiona malagasy. Fantatra mantsy fanotakiana vola ary mbola nahelikilika teny ampahatongavana teny amin'ny sirana Ivato ireo olona ireo. Ando Miaratiana sy Tahiriny Aina. Fa fambaraka sady enatra ho an'ny firenena ny zava-misy niatra tamin'ireo manam-pahaizana vahiny avy amin'ny federasiona taranjatolona tena ampatongavana tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Mazava ny viza sy ny noty avy amin'ny fitondram-panjakana fa mamaimpoana ny fivanianan'izy ireo eto. Tsy izay anefa ny zava-misy voailikilika no sady notakiana vola 10 euro sy 20 euro izy ireo tena ampatongavana tsy nisy rosi na taratasy fanamarinana akory. Ireo expert ireo mitongeny Ivato dia akana vola misy tompon'andraikitra zany ao amin'ny aéroport maka vola resaka visa nefa ny visa gratuit mazava be any amin'ny notina voaka ny fitondram-panjakana filafilaindry zareo ampizalindry zareo maharitra be atao amin'ny aéroport doro ireo expert ireo misy akandro zareo 10 euro misy akandro 20 euro misy akandro zareo ao amin'ny zareo mpikarakara visa ao zany zay hoe tena mampitaraina anay le izy satria nanontaniko le expert rehefa mivoaka tsy ivelany aiza ny facture tsisy facture dia ohatrohatran'izany zany zavatra sady mampalahelo mahamenatra satria ny antony dia tsotra facilitateur ny rôle ny zareo eny Ivato surtout amin'ny fiaraha-miombonantoka amin'ny zavatra toy itony satria efa mazava be ilay invitation ary le olona efa miteny hoe mba zerevo ty mazava ange ty atao anatin'ity notinareo ty fa gratuit ny visa eto Madagasikara raha ohatra moins de zao jour hoe I'm not stupid with this le anglisy I'm not stupid it's written voasoratra ato hoe gratuit dia manino zaka anareo vola fa tsy manaiky le olona zany teny Ivato
za eto niveau fédération ange no mirambourse an'ireny na de sisy facture ary réclamendry zareo aminay le izy nefa zay rehefa tsy manam-bola. Ankoatra izay mbola ady mafy atrian'ny fédérationna malagasy ny taranjatonina amin'izao fotoana izao ny fanomanana ao amin'ny fiatrian'ireo lalao maro tokony ho tanderahin'izy ireo. Hatramin'izao anefa miady rery ny fédérationna miandry izay ho fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana izay tsy hita soritra mazava. Lutte no médaillé d'or première place tamin'ny Jeux des Îles 2007 teto Madagasikara taorian'ny karaté. Zany hoe anisan'ny mandrombaka médaille betsaka be sika fa tamin'izany aloha tena tsara ny fanomanana anisan'ny hoe tsy hoe tamin'izany nisy ny fanomanana zay ny tiako ambara nisy ny fanomanana sy ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana fa amin'izao zany à 2 mois 3 mois ny jeu mbola tsisy ny fifanomezan-tanana amin'ny fitondram-panjakana fa ny herim-pon'ny fédération na zany nefa ny tsy mikely soroka izay mpitatana eto niveau fédération ary afaka manao fanamby. Na izany na tsy izany manao ny fomba rehetra ampiakarana avy ny lentany ity taranja ity ny fédérationna miaraka amin'ireo mpiara mombina antoka aminy tafitro anatin'izany fizarana traikefa amin'ny alalan'ny fampiofanany ireo mpikatroka rehetra. Manampaizana vahiny efatra amin'ny rahalahy no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mizara izay traikefa izay mandritra ny 10 andro nanomboka ny 20 aprily teo ary farany 3 aprily. Mpikatroka ahitana atleta, mpanazatra ary mpitsaram-polona avy amin'ny ligiparitra rehetra no nisitraka ny fampiofanana ka ampiatra izany. Tanjona ny azona vokatra tsara sy fanomanana ireo lalao miandry na izany nasional na iraisam-pirenena toy ny Jeux des Îles, ny Jeux de la Francophonie sy ny maro hafa. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia mampody tsikelikely ny teratany miala ao Soudan avokoa ny firenena Europeana sy Aziatika ao anatin'ny fampitsaharana ny ady 2.7 ora. Mitombo hatrany ny maratra sy ny mamony aindy. Tsy misy fiafarany ihany koa ny fifanenjehana eo amin'ny fitondrana sy ny milisy. Avitra solondraibe sy mbola hava-tsara. Teratany Frantsay sy teratany vahiny manodidina ny 570 ny ala-tany Soudan nitodidona monja ny Frantsa ny maraina teo tao amin'ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle. Fiaramanidina nofain'ny fanjakana Frantsay manokana ny esorana ireo olona ireo any amin'ity tany miady ity raha ny fampitam-baovao ny AFP na ny Agence Française de Presse. Frantsay 570, Hollandais, Italiana, New-Zélandais, Soudanais ary Marokanina maro no niondrana tamin'ity fiaramanidina ity. Tao anatin'ny tebiteby sy tahotra no niatriana ireo herinandro mahery sy ny disadisa teo amin'ny miaramira Soudanais sy ny milisy hoy ny fitantaran'ireto olona ireto. Niosindrana nandritra ny 12 andro be zao i Soudan no ny fifanenjanana teo amin'ny tafikin'ny Général Abdel Fattah al-Burhan. Pitarika ny Soudan sy ny lefiny nivadika ho mpifanandrana dia ny Général Mohamed Hamdan Daglo izay mibaiko ny milisy FSR. Mahery ny 7,700 ny maty ary mahery ny 4,000 no naratra araka ny filazan'ny firenena mikambana. Miditra amin'ny andro faharoa amin'ny fampitsarana ny ady maharitra 2.7 ora nataon'ny États-Unis any anteorana androany saingy mbola atahorany izany raha ny fampitam-baovao hatrany. Mitoy ny ady sy ny fanafiana anabakabaka mitoy ao kartony izany hatramin'ity androany ity. Araka ny efa nolazaiko tao aminao tanatin'ny fanombohan'ny fampahalalam-baovao mahakasika indrindra ny dian'ny Flot National natokotiko Madagasikara any amin'ny faritra Ambanjiny no ny olany tambazotra tserasera araka izany dia raha ampiso no hitondrana amintsika izay ako ny dian'ny Flot National natokotiko Madagasikara marika ravalomanana any Ambanjy izay. Fa izay ihany koa ary no manakatona ampejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany manaraka ny fampahalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany toy izao ary ny fandaharam-potoana arahinao rehefa avy eo aorian'ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News ary inzay kosa no anarahantsika ny fandaharana Sahila zao. Ny horonan-tsary arahantsika amin'ity androany ity kosa dia mitondra ny lohateny hoe 3 vœux pour Cendrillon anisan'ny horonan-tsary vaovao be ity arahantsika rehefa avy eo ity ko anasakanao sahady ny anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.